Maly tokony tamin'ny fitora sasany maraina no nisy ady teo amin'ny iray mpianakaviana iray sy ny zanany lahy tetsy amin'ny Fokotany Androndra anatin'ny boriboritany faharoa. Miaraka mipetraka amin'ny trano iray mifanao ambony ambany ireto fianakaviana ireto ka ny iran'izy ireo no mipetraka ambondriana raha tokany ambandriana ny zanany lahy izay efa manambady sy manana zanaka iray. Ho an'io maly maraina io nandrasa ny zanany lahy teo amin'ny tokotany ny irainy ary tsy nisy resaka fa avy hatrany dia notifirin'ny totohondry ary novonondra ny fitantarany rahalahy ny iray mpianakaviana namonia an'io. Efa nisy lonilony teo amin'ny irainy sy ny zanany saingy raha nitranga niseho maly io dia toa tsy nisy dikany akory saingy nahafaty io iray mpianakaviana io ho hatrany rahalahy ny iray mpianakaviana maty. Ny tomboany aty zany efa mifamaly atr'izay zany zareo ireo dia tamin'ny alina zany lazainy le zanany hoe godgodona be dada ao ambony eo godgodona be dia io izy kaloha sy fa endrasako maraina fa io tsy maintsy matiko dia ny andrasana zany nividy kafe io dadan'io maraina dia izy tonga dia niditra tao am-bavahady tao ny andry anazy dia vao niditra le dadany zany dia tonga dia nidonaina tany totondry dia nitsirepirepy le dadany nandeha teto dia teto izy mbola mifampitolona zany zareo teto amin'ity tokotany be ity dia avy eo mivelesiny tamin'le gadana zany dia vodiny teto amin'ny masony teto dia avy eo niketsainy tamin'le rojo amin'izay dia saran'le atao hoe raidimon izy dia io raidimon indray ny rahonan'le dala. Tsy nisy nentina nasaraka io ady io ireo fiarahamonina na dia samy nahita ny tranga azy hoy kosa ny ireny mpianakaviana iray anabaviny maty ity. Vao nahita andry zareo ny ady dia niazakazaka fanetrana dia efa mifamono teto izy mianaka ny olona zany tsisy nentina nasaraka fa izany nandeha za kely anakely antitra be ty no nandeha nanofokofoka nanalana izy mianaka dia nisy rangahy zay moa teo dia natsoika hoe avy kely ange mba hampio mba mila lehilahy dia izy ny nanampy anahy teo fa raha tsy zany iny maty sur place teo le rojo zany efa nikendainy amin'ny rojo le rainy dia nitranga fotsiny lelany satria anadahako io rangahy maty io dia nitranga ny lelany dia mbola nasiny arak'izay ainy amin'le gadana dia iny mivoto be iny zany le firivana. Taoriana io ady io nefa namonjy fodiana tao amin'ny trano fonenany iray mpianakaviana tokony tamin'ny 7 tany kosa avy eo no samy taitra ny fianakaviana rehefa tsy nihita azy ny odiody teny amin'ny manodidina hoy ity rahalahy ity. Dia avy eo le rahalahy zany moa nandeha nitsirepirepy izy nipetraka tany an-trano izy zany dia ny atandron'izy zany dia izy manko za manko manome volana soana dia niandrasako izy tsy nangataka vola hoe to tsy nangataka vola selona ohatr' zany dia ohatran'ny mailomailo ihany zany dia natsoko ny fianakaviana ndao jerevana selona fa ohatran'ny tsy mivezivezy mihitsy dia niantso fianakaviana ahako dia avy eo izay fianakaviana niantso président amin'ny Fokotany dia izay zay vao niditra tao dia ny zanany lahy matolo no niditra niantsoantso anazy tao dia avy eo izay niditra indray niantsoantso anazy allo zapako dia za mifatany ngo dia mba fioako dia mba miramirana izy ngo dia mba mifo dia izy zay zany niantso président dia avy eo tonga le polisy dia mipitsohanay amin'izay le trano dia izy jerevana izy efa maty niditra zay dia efa maty izy. No nifisiany lonilony tamin'ny iray sy ny zanaka lahy io no niteraka io famonoana ity iray mpianakaviana ity ho hatrany rahalahy ny iray mpianakaviana no vonoany ny zanany lahy io. Izay le migodingodina amin'ny alina zay hono ny tomboan'ny olona tsy mahita torony zalahy ambany izay le izy ary moa zany efa niandrasany ato izay mihitsy io dadany io efa tsy haiko hoe rankinina zany. Tamin'ny 7 alina teo no teny Androndra toeram-ponenana io iray mpianakaviana maty no vonoany zanany lahy io ny teo anivon'ny BMH nanao ny fizahana ny nofo mangatsikany tao amin'ny trano fonenany. Efa tena toerana koa ny mpitandro filaminana nandritra ny fahatongavany ny mpanao gazety ny Real News tena toerana ihany koa tonga tao amin'ny trano ny iray mpianakaviana maty io ny zanany lahy namonindrainy avy hatrany moa dia noentin'ny polisy nanaraka azy ireo niatrika fanadihadiana io zanaka lahy namonina fatiny rainy io tao anatin'ny atezerana kosa ny fianakaviana io iray mpianakaviana io alina nanoloana ity famonoana ny zanany lahy ny irainy ity. Fa raha ohatran'ireny tompoko ny zanaka tena loto tena hoe tsy miteraka moa gadrao mandra-pahafatiny amin'ny mihitsy fa aina solony aina. Nentin'ny BMH teny amin'ny hôpitaly nanaovana fizahana moa ny nofo mangatsiaka ny iray mpianakaviana io alina tokony tamin'ny 10 tany ho any.